Ety ampiantohana de tsara ny manamafy fa ny base tany amboalohany tsy raharaha politika fa notoherin'ireo ponina ao amin'ny faritry masikoro io raharaha base io fiarovan'ny tanindrazany zay ny zavatra misy momba ny base. Androany no lasa malaza be ny idiran'ny politika satria tsika zao de tafiditra anatin'ny adilay politika, idirana politika aby ny zavatra amin'ny atsipiriany ny fiainana andavanandro ny ponina ao a Madagasikara. Ety ampiandohana de tiako ny misarika ny saitsika mpanaraka amin'ny zavatra niainako sy zavatra niainatsika tamin'ny resaka fiainatsika niny niatrehatsika niny Covid-19 iny. Tsisy fifandraisany hoy tsika hoe Covid-19 fa inona no resahana eto. Samy misy resaka aretina handalo amin'ny fiarahamonina. De ahoana ny niatrehana azy, ahoana ny fepetra noraisina hafahatsika mino hoe tena ho voafehy ny fanjakana tokoa ve raha tany ka tonga ny sarotra momba nyty fitrandrahana ty. Averiko ny tantara raha izaho manokana de solombavambahoaka tamin'ny androny tany amin'ny 2019 niaraka amin'ny fitondrana. Tam'izany rehefa nanomboka tany a Chine io Covid-19 io de efa nisahotaka izao tontolo zao ary hita fa iparitaka ny aretina. Izaho no député niaraka amin'ny fitondrana tam'izay andro zay no niteny voalohany hoe misy aretina hafahafa miainga any Chine, tsy hoe la de iparitaka manerana an'izao tontolo zao tokony andray fepetra ny fanjakana malagasy anakatona ny sistany malagasy fa hamono mahafaty io aretina io. Nisy mpitondra tam'izany nanany hany ny ministra, azoko tenenina ialako tsindra manona ny anarany, ministra izy tam'izany mpitondra tenin'ny gouvernemanta lasa sénateur am'izao. Tsy zakatsika zany, anti-économique zany, ahoana ny atraika an'izany Covid-19 tsika nosy. De inona ny zavatra nisy? Natao sangisangy le izy de inona ny afarany? Tsy nandray fepetra nanakatona ny sistany ny fanjakana tam'izany tafiditra ny valana retina firy ny malagasy maty firy nefa zavatra tokony azo ny evitena ny tsy tafidiran'io aretin'io amin'ny mahanosy any Madagasikara. Itenenako izany fa inona ny hatraizany fahaizan'ny fanjakana mifehy zavatra mety loza hiatraika amin'ny vahoaka malagasy. Inona ny zavatra nisy tam'ireny? Raha mitsabo aneny tokony ny masona de fasana no namboarina voalohany. Tsy anaty fomba fisainana malagasy zany na be resaka zany. Fasana namboarina voalohany. Itenenako an'izany amitsika de hamerenako indray mandeha hoe ity resaka base ity de zavatra mahafaty ny radioactivité ateraky nireo akora trandrahina ao anatin'io fitrandrahana ataon'ny base io. Ho hazavako ny antony fa misy manao tsy anjery maimbo fotsiny hoe zakany vatana io io ane ny tenen'ny Institut National fa vita io ho teneniko zany ny antsipiriany rehefa aveo. Inona no loza hihatra amitsika raha io radioactivité io no tena hiatra? Raha jerena ohatra ny fitrandrahana an'ireo akora ao amin'ny base reo raha raiky lao ane voafehinao roa kilao voafehinao tahiriziny, telo kilao voafehinao tahiriziny, fa mba fatapatatsika ve ny réserve ny gisement ao ambanin'io ranobe io fa amina millions de tonnes no hotrandrahana isataona. Fantsona manao ahoana? Fitahirizana manao ahoana
no tena hoe afahantsika milokaloka fa ho voafatotra tsy hisy hiparitaka zany radioactivité hateraky ny zanjavadrano. Hangonina anaty toerana anankiray ireo, hangonina anaty toerana stockage anankiray ireo, ho taterina amin'ny sambo miala eo amin'ny site, mitety an'iny lalany handalo Andaboy, hivoaka ny Andaboy zay tanàna rehetra andalovany. Mba azontsika sary an-tsaina moa ohatra, meko sary tsotsotra nareo. Eto Madagasikara tsika Toliara avao misy zao tioka antimo zao. Laha mibo fasy io lafa avy fotoan'ny tioka antimo, tsy misy fasy va avy an-tragno tsika ao, militsy ampinga tsika mihitsy aza. Ka eto tsika hanao an'izao hoe voafehy tsika ny tioka antimo lafa mibo amin'ny fasy io. Tsisy théorie milaza an'izay. Ny Institut National des Sciences de Technologie Nucléaire le voalaza teo tsy miteny an'izay. Move mba niteny amin'ny mpitondra nareo hoe grave an'io tioka antimo aminay ihany. Amintsika Toliara zay. Mbola savaranonando anazavako an'izay zavatra zay. Savaranonando hampidirako amintsika hoe mba somary alefaso lavidavitra amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny fomba hiainatsika ny fasy mainty io, tsisy manohitra fampandrosoana eto. Fa mba dinio hoe mivoaka avy ao marobe ny fasy, des milliers de tonnes, hangonina isan-taona ho tatery bakeo mandalo mba faritsy aby misy olombelo aby igny jusqu'à Andaboy, tsy maintsy mandalo toerana fonenan'olo igny. Ka lafa tiofin-drivotsy, igny hiparitaky amin'ny rivotsy. Iainatsika hanimba ny taovam-pisefoa, hanimba ny hapisy malformation, hapisy cancerana avoka, hapisy cancer calcul rénaux, olana momba ny voa, iny hiparitaka amin'ny rano, sy ny sisa mbola hidirantsika metsibirihany. Fampidirana zay, itenenako hoe aza tsotsorintsika ny fahasarotany resaka fahasalamana amin'ny zavatra ity, satria efa nampiseho ny fanjakana hoe hatraiza ny fifehezany, zany hoe loza atrehiny vaoka malagasy tamin'ny Covid-19 de nambaratsika hoe azo torina tsara mihitsy ny fanjakana amin'ireo olona rehetra maty tamin'ny Covid-19 tsy satria afaka nanakatona ny sistany tsara talohan'ny fotoana ny mpitondra. Fa le izy moa lasa natao fitadiavam-bola rehefa misy ny voina de misy fanampiana avy any ivelany, fatatsika ny tantara fanodikodinam-bola sy ny amresaka tamin'ny Covid-19. Ka so de hatao fitadiavam-bola koa ny base androany, mitovy amin'ny natao tamin'ny Covid-19. Tsy mahavoafehy, tsy mahasakana zany fahafatesana zany ianareo. Ny ohatra velona de iny resaka Covid-19 iny hoe azo no sakanana tsara ny tsy nidirana tao Madagasikara, ny ferana ny fidirana tao, ny tapahana ny fidirana, nanasarototsika ny fomba fidirana ao a Madagasikara, am resaka barrière, am resaka quarantaine, am resaka mesure fidirana, tsy tafiditry manosy atsika. Hitenenako zany ohatra zany hoe tsy androany ianareo ka hiteny hilokaloka hoe raha mibo ny rivotra abony tioka antimo io fasy mainty io, ny akora zay misy radioactif ao anatin'ny fasy mainty, tsy voasakanao zay. Hiparitaky partout, hitatsika zany amin'ny fasika avy an-tragnotsika, fasika ambony kitrelitsika, fasika ambony fingatsika, fasika zisky militsy amin'ny maso, militsy amin'ny vava sagnatria manono maso sy vava tsy fatao amintsika agny. Tsisy nandinika an'izany. Hitenenako amintsika hoe aza moramoraina io. Zay fampidirana fohifohy. Ny fanazavana eto dia ezahina tena hoe hazavaina araky ny zay hahazoany sarambabe bahoaka azy, tsy mila olo nianatra lavitra de mahazo azy. Ino na fanazavana voalohany hizara roa ny fanehoan-kevitra. De hoe ny voalohany de fanazavana mikasikasika ny akora trandrahan'ny orinasa bazy sy ino no mety fiatraikany amin'ny fahasalamana, amin'ny tontolo iainana, amin'ny fiainatsika le mampatahotra zany. Mbo ilidiratsika ny resaka ekonomika hoe misy asa sy ny ohatr'izay.
raha ny zava-misy era maneran-tany am'izao fotoana zao ifandrombahana ifampitadiavana ny resaka hoe terre rare tany tsy de pisy loatra anatin'izay io bazy aranobe io anatin'izay any koa misy avarabaratra agny amin'ny fokotany ampasima le misy vahoaka mitolona am'izao mbola resaka fasimainty koa io ary mahagaga samby anaovan'ny fanjakana amboletra ho sokafana le izy io terre rare io misy ilménite misy rutile misy zircon misy monazite zany raha hazavana amin'ny ambangovangony ny zavatra kirakirainy ny orinasa bazy teknika zay ilménite rutile zircon monazite ino ny itambaran'ireo singa reo ny akora ao anatiny ao de resaka uranium sy thorium ho an'ny olona nianatra an'izay mahay hoe uranium sy thorium zany de akora simika io lay mampatahotra le akora simika io ny olona nianatra chimie mahay an'izay io zavatra io azo fehezina raha vitsivitsy 1 kilao 2 kilao 3 kilao fa ny fitrandrahana eto ny anatiny 30 taona 40 taona ary ny hotrandrahana ao ambany holavanao anie ka un millier de tonnes, 1 million de tonnes de mba dinidinio ny fomba hifehezana an'izay zavatra zay dinidinio ny fomba hibozan'izay tsy haiko aloha ireo manam-panirina hiasa ao fa zaho de tsy manoro hevitra ny fianakaviako hiditra am'izany fa io de bomba nucléaire tena foronina hamono ny vahoaka agny amin'ny tapany atsimo ny Toliara amafisiko zay zavatra zay fehiny zany reo akora hafahafa reo rehefa mitambatra ohatra ataotsika ohatra amin'ny fiainana andavanandro tsy mitovy ny fipoaky ny grenady raiky sy ny fipoaky ny grenady 2 alina 2 tapitrisa hilazako ny habetsan'ilay fitrandrahana atao am'ireo akora reo mihamaro le akora havangongo amin'ny toerana raiky de mihabetsaka koa ny etona sy ny gazy sy ny radioactivité avoakiny hoentin'ny rivotra mandeha amin'ny rano satria ny fasimainty ho sasana amin'ny rano mandany rano any amin'ny 200-600 mètres cubes par tonne raha misy fasika zany 2 tonnes ho sasana hangalana ny zavatra ilainy jusqu'à 600 mètres cubes isaky ny tonne rano holany hisy fiatraikany na tiatsika na tsy tiatsika amin'ny rano eo a Toliara nappe phréatique zay zavatra zay mbola miditra tsikelikely ao anatiny resaka saropady n'ilay radioactivité voateny ny rafitra agence internationale de l'énergie atomique io no rafitra faratampony manerana an'izao tontolo zao mametra ny hoe hotrahoatran'izao ny tahany radioactivité azony olombelona kirakiraina ho an'ireo piasa ao anatin'ny industria na olona mikirakirana zany agence internationale de l'industrie de l'énergie atomique io zany le tenenin'ny tompon'andraikitra izay efa nampiseho ny heviny hoe misy institut national des sciences et des techniques nucléaires eto Madagascar io no rafitra nasionaly eto Madagascar sahala amin'ny hoe solotenan'le agence internationale de l'énergie atomique teo zany resaka rafitra zany mikirakira ny resaka akora farany saropady ampiasaina manerana zao tontolo zao de misy fepetra misy fenitra misy lalànany avokoa idiratsika am'izay hoe aiza lay fihetsika nataony fanjakana manao tsinotsinona ny resaka ain'ny vahoaka manao tsinotsinona
ny resaka hoe zavatra mahafaty de sarotsaromana fotsiny am'izao. Tatarako zavatra anankiray isika ny ainana teto Madagasikara. Manana tsika araka ny voalazako teo hoe Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires. Io zany no salamy hoe tompona andraikitra tokony hitily hoe azakan'ny olombelona ve le radioactivité anatin'ny zavatra mibazy eo. Raha tokony ho izy zany de mipetraka fanontaniana hoe atokisana ve io Institut National io hilazany marina sa mitovy am'ireo rafitra efa miandany sahady amin'ny mpitondra fanjakana. Tsy dirako lalina igny. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe azo itokisana ve io satria ny ray aman-dreny milaza azy ray aman-dreny avy amin'ny faritanin'ny Toliara milaza tsara hoe io ny gardien ny radioactivité io Institut National de tsy azo ivalozana ny tenin'io. Ny zavatra mahafaty ahy tsy aminao raha laiko, tsy amin'olo-kafa mihitsy no asaiko hitandrina ny mahafaty ahy, fa zaho no mitandrina. Dikan'izay raha mahafaty ny vahoaka ny Toliara, inona ny fepetra tena ny fanatrehatsika fa tena tsy mahafaty tokoa, tsy mamparary tokoa, zaka ny vatana tokoa ny radioactivité am'ireo akora vokarina avy ao amin'ny base Toliara. Zao ny zavatra nisy. Tany amin'ny volana Oktobra 2024 nisy fivoriana iraisam-pirenena momba ny fizika sy ny resaka nuklearia tao Antananarivo. Niatsona io karazana fivoriana io zany niatsona nireo manampahaizana malagasy rehetra mahay manampahaizana momba ny nukleara, momba ny fizika, hiresahana manokana hoe satria manomboka maro ny fitrandrahana terarary aty Madagasikara de misy nefa ny riska amin'ny fahasalamana, misy ny riska amin'ny radioactivité ateraky nireo akora zay mety ho trandrahana raha ohatra ka tsika nanome permis de recherche tany aloha efa misy permis d'exploitation, de andao mba resahin'ireo manampahaizana sy mpikaroka ny tahan'ny radioactivité am'ireo akora reo. Nivory tamin'io Oktobra 2024 io ny manampahaizana ny fizika nukleara rehetra tao Madagasikara. Nisy zanaky Toliara tonga ny solotena atsika tany mpampianatra mpikaroka, tsy ho teneniko ny anarany. Isan'ny tokony nanazava tam'izany sehatra izany ny avy ao amin'ny base. Isan'ny tokony nanazava tam'izany sehatra fivoriana iraisam-pirenena zany ny avy ao amin'ny Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires mba nilazany hoe zakany fahasalamany vahoaka tokoa ity radioactivité avoaka ty noho ny théorie zao anananay. Mety mba ho nilazany fahaizany koa reo mpikaroka malagasy rehetra zay tsisy idiran'ny mpanao politika reo hoe izao ane ny zavatra misy, izao ane ny fenitra takin'ny Agence Internationale de l'Énergie Atomique, izao ane ny zavatra misy any an-toerany. Zany débat avolenta no ny tokony ho namantarana hoe tena zaka io, mahafaty tokoa io. Tsy tonga ny base, tsy tonga ny Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires, nefa zavatra lazaina hoe mahafaty ny vahoaka any an-toerana. Fa naninona? Satria tsy nisy, tsy afaka ny teny voasolo tena tao ny vahoaka ny Toliara de handramanareo mitovy amin'ny tamin'ny andro ny Covid-19 hoe aleo andramana io de ho hita eo ny voina sy ny faty hahazo ny taranaka avy any atsimo. Ialako tsiny aminareo mpitondra, ialako tsiny, ialako fondro amin'Andriamanitao filoham-pirenena, fa raha sanatria raha tao amin'ny rovany Manjakamiadana na rovany Ambohimanga io fasy mainty io tsy ho nisahinareo ny nitrandraka an'io, fa any amin'ny Masikoro, Zivanay, Tanalana, any amin'ny tanàna de mahantra indrindra le karamana 10,000 ny olona de manao fanambarana de hadininy ny olany, any am'le olona miady an-trano, any am'le olona ny mpanao politika tsy mifanaja, any no alefanareo ilay fitrandrahana de mety aminareo zao zavatra mitranga zao. Mety aminareo zao zavatra mitranga zao. Voalohany, Prime Ministre nitondra nireo ministra 12
tany an-toerana. Prime ministre tsy avy any Toliara. Ministra ny mpitondra teny gouvernemanta tsy avy any Toliara. Ny ministra ny miny tsy avy any Toliara. Ny filoham-pirenena frantsay. Iza amizao hitomagny longotsika amin'ny masikoro reo agny io laha maty ny radioactivité tsika io. I amizao hitagny atsika io nareo longoko aby io. Tsy misy hitagny atsika reo. Tsy misy hitagny atsika reo. Zahay androany ny miteny tsy resaka politika zao hazavaina zao. Fa resaka teknika ary tsy zao ny namorona fa ny akora vokarin'ny bazy dia misy radioactivité. Misy mpitompona ndraiky mpanjakana amizao zay nanohitra taloha nahazo fahefana amizao. Efa niteny fa extermination io. Efa niteny fa hanimba tontolo iainana io. Efa niteny fa hanimba kolotsaina io. Efa niteny fa hangala ny tanin'ny gasy io. Efa niteny fa handripaka ny fasan'ny malagasy io. Zay tany fady ohariko amin'ny rova. Manjakamiadana sy rovany Ambohimanga. Reo lolo iaby agny amin'ny faritsy Ranobe io any. Misy olo mandevy amizao any. Ka ialako tsiny. Ialako fondro. Fa ianareo mpitondra fanjakana efa tsy vitanareo ny zavatra mahasoa ny vahoaka ka azandramana any Toliara tompoko ny zavatra hahafaty anay. Azandramana any tompoko ny zavatra tsy ho voafehinareo mihoatra lavitra ny fifehezana ny COVID-19 zay efa nalaiko ohatra teo ny fifehezana an'io ka oka tsy handramana an'izany. Ny tenenako eto sao de hilaza nareo hoe ina ny manandrify azy am'izany. Zanaky ny faritany Toliara milevinao ny ray aman-dreniko, ray sy reny. Ao atsimony gara io, voakasika Somatsara. Idirako ny lafiny ampidirana ny foko, ampidirana ny hoe inona ny mahatafiditra ny zanadriaka amin'io, inona ny mahatafiditra ny karazana olona ampandraisina fitenena amin'io. Raha tsika mandala ny fiarahamonina malagasy eo Toliara, tokony fatany mpitondra zany. Zany tanalana zany amin'ny tantarany Toliara, tantarany Atsimo, zivany masikoro zany. Raha misy zavatra itarainan'ny masikoro, raha misy zavatra mamparary ny masikoro, tsy tokony tanalana ny mitsivalana am'izany. Ka hoe samboro io hoe, ataovinareo hoe andraiso fepetra e, andraiso andraikitsy e. Ota amity tany manandilinareo olobe aby. Mifanohitsy amzivatsika masikoro reo. Ota nareo. Nandika lilinareo laha fomban-draza hente amin'ny tanà io. Mandika lilinareo. Mivola nareo pitaka azomanga, tsy misy pitaka azomanga mandika, na pitaka azomanga zao mitsikagny mandika lily. Vonoan'ny raza io. Laha zao taonareo mamoro. Vonoan'ny raza io laha pitaka azomanga zany mandika lily. Efera zany. Zany tantaran-drazatsika. Tsy zaho hampianatra anareo ndaty be an'izany. Tsy zaho hampianatra ny Toliara ny fomban-drazany. Tsy zaho hampianatra ny masikoro fomba fitiava-tany-drazany. Fa nareo nampindramy fahefana isamboranareo ny olo miaro ny tany-drazany. Fahefana lasa nareo koa lasa panjanatany. Panjanatany anie nareo anan'izao e. Satria ino? Bazy zao ia. Longonia bazy zao. Société américaine. Amin'nosy sakatia zao hameania nosy anio. Homea vazaha. Vozavany androany matoa ny filoha, matoa ny tompona ndraikitra maka zo-pirenena vahiny, tsy mitempo, tsy miara-mitempo amin'ny vahoaka hoetiny. Ka ialako tsiny. Tsy toviako hevitra aminareo zany, maro ny fanampenam-bava atao ao Madagasikara. Zahay zao de isany efatratra. Efa enjikenjehana atao ahoana tizatsy ery zao tsy manino na. Be aniny anararao pahefana atao Madagasikara. Fa fatatsika dolo ny afarana naona. Ka eto, sangy mihoatra ny loha ataonareo. Sangy mihoatra ny loha ny ataonareo hanandrana fahafatesana andray mandeha amin'ny vahoaky ny Toliara.
io tsy vitany badalela io hoe ienga tia toiara ny fierekarena a Madagasikara. Non. Tsy antsika. Tsy antsika. Tsy antsika. Zay tapany kelikely koa momba ny hoe ahoana ny mahasaropady anio resaka fitrandrahana io. Hiresaka tsika manaraka ny hoe ino ny raha tokony hataotsika. Izahay manokana dia tsisy dikany ny fahefana apelatananay hahasakana ny fanjakana. Tsy misy dikany ny mety hoe haharesea lahatra ny fanjakana raha ny fahefana apelatanana. Na nino moa nareo sahirana mampanao fampanambarana tokobetelo hoe solitenany antoko politike vandivandy aby io solitenany mpanohitra vandivandy aby io tokobetelo zao razanay tsy manome mandany zany hoe miresaha nareo de miresaha mampisamborany masokoro zivanareo. Tsy tokony idirany tokobetelo zany. Fa ny tena voakasika eto ane longo masokoro reo amin'ny tanindrazany. Idiratsika ny ino mahavoakasika zanadriaky. Ino mahavoakasika zanadriaky. Fiainatsika andavanandro atoliarao ny idirako tsy hanazava raha teknika loatra aho. Ny zanadriaky iagnaran'izay hoe anaky ny riaky. Zay fanambaranteny io. Ny vezo no ao anatin'io zanadriaky io. Zany vezo zany dia mivelona amin'ny fanjonoana miandriaky. Ny lehilahy no mihaza ny ajaminampela ny mivarotsy ny fia. Noho ny bazy io hotrandrahy zay makasika ny tanindrazany masokoro zay zivanay. Ho voakasiky koa ny riaky lafa maloto riaky io. Fiareo handeha handalikagny raiky zay. Fiareo ho matimaty fa misy an'izay a Fort Dauphin fa takotakona. Ho matimaty fiareo. Vola amizay nareo hoe 2000 hectares ne ny andaboy de 2 hectares fotsiny le ho tapahy ano hamboarany le port. Mba zakanao va laha mibobakeo io tsy raha eo andaboy amy 2000 hectares eo avao ibognany. Fa mandeha mba mivily agny io. Mandeha mba varatsy agny mandeha. Ia mahasaka tioka antimo zao ia. Atoliareo ia. Mba misy ny vola fisiany tioka antimo zao nareo tompony andraikitsy amy filoam-pirenena zao agny. Fa zay volagniny tsy misy tsy saky tohery. Zay volagniny tsy saky tohery ndra hahafaty atsika mianakavy. De tsy saky tohery. Satria Hitler, tsy zay mo resanareo. Satria Hitler. Zay volagniny de tsy maintsy ankena. Azafady. Mba manananaky ny anatsy avao kelikely Toliara. Marobe ta iresaka Toliara ao. Fa matahotsy. Ya. Lehibe mpanohitsy tapena. Tsy mahazo miresaky. Zavatra niazonareo natao zany tamin'ny 73 député. Fa rehefa miandronareo tsy azo atao ny manao tatitsy. Député lany mbahoaky, iresaka amin'ny vahoaky, de mba hitatara hoe zao ny raha misy. De nareo kory manao victime lafa oroan'olo ny vavahadinareo. Kasakana le olo. Zo fototra zany ao anaty lalam-panorena. Tsy hampianatra nareo an'izany aho. Itenenako amitsika fa aza sangisangina ty resaka bazy ity. Hafoheziko fohifohy. Ino ny fiatraikan'ireo akora voalaza teo le uranium, thorium zay misy radioactivité reo amin'ny fahasalamana. Ino ny fiatraikany? Mijanjina soa tsika. Ny fiatraikany zao hiditra amin'ny fiatraikany amin'ny fahasalamana. Reo voka-dratsiny amin'ny olombelo. Lafa mibo fasio
misy radioactivité hiainatsika zay mahavoan'ny kansera ny fitaova pisefoa mahavoa problème rénal satria misy acide gaz miditra agnatiny aitsika agny igny miady amy rein-tsika ao rein zany mpanadio gny raha maloto anaty vatatsika ao hiasa mafy gny rein-tsika zany satria misy gaz misy asidra misy rivotsy maloto misy raha maloto miditra amin'ny rivotsy ainatsika tsy ho araky ny rein zany hijaly hovoan'ny aretina voa aby tsika rehetra aretiny vanitaolana tsy zakany vatan'olombelo de malemy gny taola zay m'olombelo amy fambolea io lafa mivory raiky io gaz io poizina be io hafa koa ny heriny ny hamahery vaika zay no hanimba nofotany tsy hisy fambolea vano zany for dauphin fa misy tratran'izay tsy mamokatsy ny balahazo tsy mamokatsy bele zao raha fianitsika agny tany avaratsy igny ny farany sombotsy ny toliara amy fambolea nagnino tsy barazy io ro amboary fa nareo mila raha hafaty zay tsy ho voafehinareo azafady simba gny rano maloto tratrin'io fanadiovan'io raha io mandany rano maro maloto ny rano lafa maloto rano mandeha amy nappy phréatique agny de rano hinomitsika koa maloto izay ny hiparitaka amitsika menakavy io ary io tsy misy hoe aha ze prositeny tsy voa ze profitondrana voa ze olo tsy mamoaky hevitsy tsy voa fa tsika menakavy déchet chimique ho sasa raha io poizina io ho sasa mato sasa maloto dikan'izay haria raha igny haverina amin'ny état normal hoe nareo vanjanahary hampipoly azy amy état normal io matoa nalevin-janahary ambany agny fa tsy nataony ambony tafitragnotsika agny tsy mahavelo ka nareo hamokapokatsy azy ao nazavany filoharatsiraky zany raha zany nitenenako anoharako kely an'ny filoharatsiraky tsy misy filoha manampahaizana mihoatra ny filoharatsiraky ka tsy idirako lalina zay fa iny amiko ny filoha mahataka davitra manapakevitra amin'ny alalan'ny fisainana amin'ny alalan'ny fahendrena amin'ny alalan'ny fa tsy hoe taitaitry fa misy 180 millions de dollars aty de tsy manino ho matimaty vahoaka agny reo désolé zafady mbo vokadratsiny simba n'io resaka gaz resaka loto io radioactivité io ny tontolo voajanahary ao gny biby ambany agny ao gny hazo sosa haniny mikereo ny resaky tantely fivelomany mikereo tsy haiko misy tsy mahay anzao iaby ny écosystème iaby simba tratsin'io satria raha io mahery vaika io ny collectif taniko Madagasikara mahay tsara ONG io fa tsy antoko politika ary efa nitolona amin'ny amy resaky hoe ahoana ny fangalan'ny fanjakana tany ahoana ny impact environnement sociaux ny resaka fitrandrana hoatran'io collectif tany zany ny miady ONG miady mba tsy tenenako hoe nalaiko amin'ny hevitry ny lehibe ny mpanohitra fa zany verifiable zany source zany ka eto tsika tsy ho entanentany ny fanohanany fitondrana bâtisseur hazavaiko rehefa aveo de hoe lasa tsy mahafaty androany fa niovany cahier de charge tsy mahafaty androany fa niovany lalàna momba ny investissement tsy mahafaty androany fa tsy maintsy mandroso toliara tokony ho izy nareo filoham-pirenena manesika an'io nareo gouvernemanta nareo pomban'io ny manandra na misotro ny aleoko maty voalohany amin'io raha io zay voalefa amy vahoaky io fa tsy nareo ny higalabona amle vola be zay fantatra fa tsy ho avy amy vahoaky rehefa aveo de ho matimaty ny vahoaky mekohatra am'zany tsika tamy tetezamita nisy projet fer Soalala nazona 100 millions de dollars
Antaniotsika ny Soalala, ino raha nivaingana ny azony Soalala tam'izany? Tam Tetezamita nisy an'izany. Ka eto ny sakana voalohany, tsy ireo olona manohitra ny bazy ireo velively, fa ny fanazavaiko teo hoe raha mahafaty ve, de nanino raha mba ifanatrehana, de ifandresena lahatra, mba iaraha manapaka koa hoe zao ny fitandremana tokony hatao amtoy. Fa tsy hoe tonga de sokafinareo agny de ho matimaty le olo bakeo aie tavanareo fanafody faty. Soa nareo hamboatry fasana ohatry nataonareo tamin'ny Covid-19. Am resaka olombelona teo fambolena teo resaka jono sy rano. Vokadratsiny aby io. Ny rano ho voaloto, lafa sasara io, maro rano lany. Fia ho maty. Tsy mahavelo fambolea koa rano io. Lasa poizina ny rano io. Tsika toliara nga mahampy rano moa tsika zao io. Firy rano tapaky, sanandro tapaky rano ni tsika. Tsy tsika io no atao hoe miadana amin'ny rano. Kanefa mbo hisy projet mihinan-drano agny de handoto an'io rano io avy eo. De hanao an'izao tsika hoe hiainga ty avy Toliara ny firenena. 40 taona ve nareo ny fitondrana de mbo androany ve nareo vao hainy vahoaka malagasy. Mbola idiratsika zany rehefa avy eo. Fa eto aloha lay tapany mahafaty no resahina. Tsy mahavano fambolea io. Tsy misy zavamaniry velona amin'io rehefa voaloto rano. Ny fia hilay, ny fia ho maty. Hino rano poizy tsika Toliara eo. Hahoan'olo ino zao? Olo baka ia molo zao anaty gouvernement tao tsisy anaky Toliara, ka halahelo anareo Toliara. Nanino tsika io nisy tapadoha 3 ndraik'andro. Ka nanino ry prime ministre sy ministre 12 regny sy nijotsa Toliara any. La tena mitsinjo ny tena hoe fasairanam-bahoaky nareo. Ny horohory ny vahoaky 3 tapadoha Toliara. Tsy niaraky nijotso nareo nandalo ny frais d'avion. Fa lafa mibazy ty hatao forsiny hisamboran'io ze olo mitsanga de avy nareo de andresindresy lahatra eo. Raha ny azo bataina eo de leo ny bataina tamin'ny tany misy anareo. Fa eto tanin-drazanay Toliara. Tanin-drazantsika Toliara. Tanin-drazako Toliara. Toliarako, Toliaranao, Toliaratsika. Ka tsy ho haraiky ry tompony teny farany. Tsy haraiky koa no manany marina. Tsy haraiky koa ny tsy maintsy henoa lafa mazo micro. De ny sasany lafa hivola anirahanareo zandaro, anirahanareo prefet. Tapitra fanagegiatsika io. Fa zao ny fotoa hoe ny gegy ny mananatsy ny mahitsy. Zahay toa ny gegy. Hananatsy anareo mahitsy io. Anaty soratra masina zany. Hoe hoavy ny fotoana. Ny adala no hahendry. Hananatra ny hendry. Zahay reto adala. Nareo hendry. Zahay hananatra nareo. Zao miresaky eto zao. Resak'olo maro zao. Tsy ataonareo hoe angainga panahiny avao. Maro tahi resaky fa matahotsy gagazo. Matahotsy halefanareo Fianaratsoa. Matahotsy halefanareo Hotsara Antananarivo any. Zao aby ty raha misy. De lafa mivolan'izay de hoe enjeho iny ao amin'ny fitsaranao fa tsy tokony tenenina zany. Zany ny realite misy. Tsy reserve zany. Fa zany realite. Foano ny fitsaranao Toliara rehefa tsy mahefa mitsara ny raha rehetra ao Toliara. De atero Antananarivo daholo. Oharinareo daholo ny karazana famina para-pahefana efa tsy fahita, efa tamin'ny andro Hitler hoy izy nareo. Nareo ny manandrana mamerina azy. Fa tsy misy mpanapatra fahefana tsy manao dérapage zany ambonin'ny tany eto. Fahefana, raha resaky fahefana tsika politika iny. Fa ny androany de ny zavatra hahafaty zay tambarako amreo vahoaka contre ny base rehetrarehetra. Na tsy mpanao politika na manao politika, misy koa nina miaraka aminareo tsy d'accord hoe mandefa miresaka aminay. Fa matahotsy hivola. So de tsy mahazo karta e. So de lamplace e. So de mena seva e.
zahay tsy anatin'izay. Azonareo sazina, azo andraisana fepetra, fa mba laha ny zavatra teneniko diso, raha ny zavatra teneniko mivaona, raha ny zavatra teneniko manopa, raha ny zavatra teneniko mandrangitra ny olona hoe andao tsika rodaniny zao, meloka zaho. Fa raha zaho miteny hoe ny zavatra hahafaty, ndao ifampiresafa. Fa tsy hoe lombiry tamin'ny andro 2018 lafa avy amin'ny fahefana nareo lasa azo amboara dite gny lombiry. Mialatsiny. Hiditra tsika ny tapany faharoa. Tapany faharoa de fanazavana mikasikasika hoe ny fihariana hiainga avy any amin'ny faritra atsimo any Toliara, mampidibola io, azoana vola be, hisy commune hazo drala, hisy siadina député firipolo amby zato, maro. Zao ny nanazavako azy tsotra. Ny fitondrana amizao de fitondrana 490 taona. Tsy raiky, tsy indray mandeha, tsy indroa, tsy intelo, tsy inefatra, tsy indimy. Efa tsy voisan'ny rasatanako ny lainga no resana tamin'ny vahoaka. 400 mégawatt fiotrina ny kapoakany vary eto Toliara, lafo zany abidinina io. Coton de Toliara, cimenterie de Toliara. Tsy nisy propagande tamin'ny filoham-pirenena ka ny teninareo hoe rehefa lany zahay de ndao sokafana bazy io. Tsy nisy an'izany. Satria io bazy io de efa nitoherina hatramizay. Efa napisy disadisa hatramizay. Ataonareo lovita mora moa longonay masikoro reo ndra tsy mivola eo. Fanoroandreo an'igny tao taloha. Ataonareo mbo ny raha mbo hainareo hita maso, mbo misy raha tsy hita maso hainireo. Mbo ho hitako bazy tafatsanga eo zao, maro raha hainireo fa tsy hainareo. Tsy hitany intelligence artificielle zao, ty raha hainireo. Masikoro reo. Fandramonareo. Idirako ny fanazavana hoe hitondra vola be. Nareo ilay niteny hoe tsy hanao politika raha tsy vita ny rentrée. Tsy zao namorona. Tsy hoe vita tapatapany Bovimbe Fort Dauphin. Fa tsy vita n'izy ao. Fa mbo hitanay nareo manao politika. Ho vitako ny pipeline. Itanisako an'izao le vandy efa nisy ka tsy hinoanay koa ny vandinareo androany. Ny 400 mégawatt. Ny coton de Toliara. Ny RN 10. Distrika ejeta rehefa lany, namenao ny tanimora tsy amenao ejeta. Etsetra, sy ny lainga tsy voatanisa fatany mpanao Facebook zany, efa no teneninareo. Ka amin'ny fomba manao akory ny hinoanay fa hivadiky paradisa tokoa i Toliara rehefa miditra any aminareo le 80 millions de dollars. Fa tsy mitovy amin'ireo vandy efa ny teneninareo na mahanana vahoaka reo. Zay le olana voalohany, tsy matoky anareo tsony ny vahoaka. Maro loatra ny lainga na fafy. Bâtisseur nino, vandy, ino raha mitsanga Toliara. Anao miresaky. Efa tiny fanamboarana piscine olympique, lafa tsy vita io, zao ny tsy maininina. De i androany mivola hivaliky paradisa a Toliara ao. Azafady, ino hinoan'olo atsika amizao? Tam 2018, extermination, mahafaty, mapisipo izy, manimba kolotsaina, manimba zavaboary, mahafaty fia, maro ny hazo, fanova fasany, fanova lolo, agnaty ala igny, ho tapatapahy. Androany zao vandy aby fa niovany cahier de charge. Tsy misy mino an'izao fa tsy misy masaky mivola, ze hivola sakananareo. Ze hivola sakananareo ndefasanareo zandaro. Tsisy mino an'izao. Tsy nareo no hanome lesona. Tsy nareo tsony no manana ny marina. Tsy nareo tsony hiteny aminay hoe tsy maintsy ekena ny zakany
fahasalamany vahoaka ny tahany radioactivité anatin'ny akora vokarin'ny bazy. Andao ifanatrika miaraka amin'ireo chercheur rehetrarehetra azo ampanatsona avy any ivelany koa ny olo manampahaizana momba ny nucléaire dejerena ny tahany io fa nanino afefen'ny bazy. Nareo nilaza nanao nahita cahier de charge. Aia cahier de charge zao? Tsisy nahita an'izao. Fa mbo mandeha ny fanakaramana vola ataon'ny bazy de ampanaovina fanambarana ze mila sigara, ze mila lamone, ampanaovina fanambarana kiraikiraiky. Fotoany zao tsika Toliara. Sorato tsika lista. Ia reo mpivarotsy tanindraza reo. Tsy mahamena jany tsika tokony amboatsy t-shirt tsika poniny Toliara eo tsy mila bazy zahay. Samby manao an'izay tsika tsy raha helofany zandaro koa ny manao t-shirt. Vasa hombotandrozy koa ny sikitsika la ohatry manao an'izay aby tsika iaby. Fa tsika fa tsy mahazo maneho hevitra. Fa tsy mahazo mandeha mivory. Fa tsy mahazo anova tatsy. Mampamboatsy t-shirt tsika. De ho hitany mpitondra reo tsy raha misy poro anio ane. Fa matahotsy. Ray aman-dreninay gadranareo. Tsy misy olombelo manahaka ny ray aman-dreny fanamperainy. Tsy misy mpanao politika manatantara mitovy amin'iny a Toliara ao. De lotoanareo, zivanareo, tembo-tembonareo andeha en prison agny. De zay zany raha hataotsika. Dira koa aniny fa raha mananay. Resaka code minier. Code minier. Tsy fahenitsika zao resaka momba code minier zao. Mba ataovitsika tatitra tonga any amin'ny minisitra ny harena kibony tany. Afaka ijoroko vavolombelona, afaka ifanatreako aminy. Tamina mola volana ny code minier io zao ny zava-nisy. Nisy zao député tam'izany. Président ny commission juridique tao amin'ny Assemblée nationale. Ny lalàna rehetra zay nandalo tao ka ilana ny expertise ny commission juridique de tao zaho nanatrika foana. Zaho tanatin'ny comité député roapolo natsoina tany amin'ny ministère ny arena kibony tany handinika alohan'ny hampandanina ny code minier. Misy miteny mako ny code minier niova tsy hainao raha niova anatiny ao zao fa vao maika mamoa fady hazavako amitsika. Io ministra ny arena kibony tany io mbola tsy niova, Soran'Andriamanitra mbola tsy niova. Zao nisan'ny député roapolo tam'izany tanatin'izany député ny farafangana taloha anatin'izany député namana Ratsivahiny sy député sasasasany. Zao no nataoko tam'izany. Mialatsiny monsieur le ministre. Zahay tia député avy any amin'ny faritra atsimo. Matetika ny akamaroan'ny faritra rehetra de misy fitrandrahana. Ka ity code minier ity ny angatahanay de tsotra zavatra roa tam'izay. Ny ristorina satria zahay ampanihy manana ny graphite misy an'io à Fort-Dauphin misy an'ny QMM io ny aty Toliara io Toliara Sandjo mbo akoatra ny Black Air fa marobe. Zahay manana fitrandrahana. Pitrandraka tonga aminay. Aleo ny produit ny ristorina tonga de sorato ato amin'ny code ato hoe mijanona any amin'ny commune sy any amin'ny faritra voakasika. Nanaiky ny ministra ny harena kibony. Tena zay nge ny député no izy. Raha tena te ampandroso haingana tsika. Eny. Ok. Natoro anay ny code tena misoratra tao. Ary io ministra io tena mahatsapa an'izay fa zay ny lalatsaina ampandroso tsika rehetra mara manaiky an'izay. Akory ny hagagana. Rehefa avy eo hatao hodinina olanina ny code minier. Misy ramatoa maherihery fihetsika mpitondra teny gouvernemanta tamin'ny fotoanandrony lasa sénateur am'izao. Zay milaza mahitsy hoe fafao ty tsy mila ny tiako ristorina ty mijanona any amin'ny commune sy any amin'ny faritra zany. Fafao io disposition io. Tsy hain'ireo député am'izao zany. Izany ve le toetsaina nanamboarana ny code minier ny fafanareo le hoe hivantana an'le ristorina any amin'ny commune sy any amin'ny faritra de hiteninareo androany hoe hanome 80 millions.
nefa lay vokatra avy amin'ny ristorina tokony misoratra ao anaty code minier fafanareo. De manao publication nareo mampiresaka olona nareo mandeha mandany volam-panjakana nareo midina hatramin'ny prime ministre am'izay ny olona hanaiky rebrebena. Azo ny ministra ny minina marinina zany fa tsy mamorona tsy mandainga zaho miteny an'izany. Fomba fisainan'ny mpitondra zany. Baiko avy any amin'ny présidence tamin'ny alalan'ny ministra mpitondra teny gouvernementa no ny teny hoe fafao io disposition misoratra hoe esoro io resaka ristorina tonga de mijanona any amin'ny commune io, mijanona any amin'ny faritra io, fa tsy mety miakatra Antananarivo daholo ny vola. Tsy mandainga aho miteny an'izany. Teniko pahatsorana tsy hainareo milaza mahita kody mineny ova io. Faharoa, menmenina ny mpanondrana vato, ny mpanondrana anina fa rehefa mandeha manondrana vato avy Madagasikara, ny tsika vao maiky io ohatrany ataon'ny trempe amin'ny vokatra chinois io, ny tsika vokatra tsika gasy vato aondrana miala Madagasikara fa omea taxa marobe. Zao ny soratanareo anatin'ny code minier io. Ny tenitsika hoe nareo député nanohitra fa tsy maintsy midina le baiko amin'ny alalan'le mpitondra tenin'ny gouvernementa de le lasa sénateur. Tsy andanany zany. Tsy andanany ministra ny minina zany. Fa so ihany zao ny ara-niasa atao. Fa nametra-pialana. Tsy noroaina fa nametra-pialana. Fa kosa tsy hangina manoloana ny zavatra ohatr'izany. De iteninareo androany manadrohadro hoe hisy vola be hiditra io. I vola tokony amin'ny alalan'ny lalàna azo ny commune sy ny faritra tsy omenareo. De androany nareo miteny hoe ny 80 millions de dollars amin'io de azo voalohany de ny 40 millions de dollars io ny hiditra amin'ny commune 200 sy adina député. Fa hain'olo nareo fa maro vandy nafahan'ny vahoaka malagasy, fa maro vandy nafahan'ny Toliara, fa maro vandy natao amin'ny tapany atsimo nosy, pipeline RN13 RN10 coton de Toliara cimenterie azo sokafo zany, sokafo port io. Ataovy mitovy amin'ny Tamatave fa miasa igny aby mpamaraky reo tsy raha misy manao hadalà zao io. Ataovy mitovy amin'ny talohany port zao iasan'olo aby. Tsy voatery zay nianatra avao miasa amin'ny port igny, mahita kibaroa sanandro le olo. Amboary barazy avaratsagny io. Amboary barazy amin'ny partiny Beza. Sokafo ny fanondranana volamena. Zany marobe te haly volamena. Tsy hoe 90 tao au pouvoir nareo de androany manao an'izao hoe latsaky ny $1 par jour ny volony vahoakan'ny Toliara. Avy amintsika zany. Satria tsika zay tenen'ny mpitondra eo eke aby. De androany zany tsika hanao miracle amin'ny base zao de base hatao tery ronono handeha hanampy de dollars ny vola miditra amin'ny vahoakan'ny Toliara. Mampahantra tsika de tsika avao. Ka sara hoe hisakana fampandrosoana izahay nitsangana foana na de niaraka tamin'ny mpitondra amin'ny resaka hoe zavatra mifanohitra amin'ny tombotsoan'ny vahoakany atsimo. Bovima zany nisy an'izany taloha. Volamena tsy sokafanareo, zay mampisy trafika io. Zao koa hanao base nareo. Tsy aty any fa ry amin'le faritra Diego. Nareo vahoakany mbola resaka fasy mainty koa io resaka hoe amin'ny commune Antsirabe amin'ny fokotany Ampasindava sa izy io. Regny olo nidina tagnana hoe topographique reny hijery hoe ino aby ny ambonin'le harena eo. Satria ifampitadiavana am'izao fotoana zao ny tsenan'ny terre rare. De na de hifamono am'le vahoakanao enao mpitondra indray lasa mpanjanatany amin'ny vahoakanao. Enao omena fahefana androany koa, omena député, omena préfet, enao koa lasa mamoriporitra ny vahoaka. Ka nanino ho avy Macron de mamafa tokotany aby. Fa lafa vahoaka toy tapatapahinareo tombony. Ty firy. Tsy rariny zany. Tsy rariny zany. Tsy rariny. Mbola maro
ny zavatra azo tenenina. Mbola maro ny raha tia hambara. Farany, ndresako ny listorina, ndresako ny vola, vandivandy aby io. Nisy noty, ty koa mbola toetsain'ny mpitondra fanjakana ty le milaza hoe isy vola hidra. Nisy noty nalain'ny ministra ny fitatanam-bola am'izao io ihany koa mbola tsy niova. CSG izy tam'izany, tam 2020. Note tam 14 septembre 2020. Nanapahana ny karazana ristorina rehetra miditra amin'ny commune manodidina ny Ambatovy. Tratran'izay koa ny tatia Fort Dauphin. Inona ny antony? De hoe le tsy hain'ireo commune reo ny mampiasa ny vola io any amin'ny fananganana foto-drafitrasa fa manomboka zao de ho raisin'ny fiadidinan'ny Republika antanana ny mampiatra ny resaka ristorina. Ny trésor public baka ia ny fiadidinan'ny Republika, ny anatsy tahiana reo. Tsy orthodoxie financière zany. Trésor public ny mitatam-bola. Ny mametraka ny réglementation de gestion de finance publique, trésor public. Fa tsy présidence de la République. Idiranareo daholo rehetrarehetra. Site 2424.mg. Ny fanjakana na akantanana ny fikirakirana ny resaka volan'ny ristorina rehetra miditra amin'ny commune. De zao ny fanontaniana. Nanomboka 2020 nampihatonareo ny ristorina miditra amin'ny commune sy ny faritra rehetrarehetra amin'ny misy fitrandrahana. Raha itsika manaraka orthodoxie financière, quelque part io vola io hita trasy aiza. De natao inona? Ny valiny tsy fantatro. Samy mitovy amin'le volamena ny vadika varahina. Ka androany ianareo mandefa olo marobe agny Toliara miaraka amin'ny prime ministre de hoe asina olo karamana de iteneny hoe zahay ray aman-dreny. Tsy ireo olo aby ny resaky ny fanesesy tamin'ny prime ministre reo. Tsy misy voakasika mivantana raha agny amin'ny ranobe. Fa raha ty amin'ny resaky vezo misy solotegnan'ny mpanao politiky nalefany tamin'ireny. Hainay aby, tsisy mpanohitsy regny. Fa olo efa miaraka am'izao fitondrana zao, efa anatiny mivarotra tanindrazana miaraka am'izao fitondrana zao. Vavolombelo ny ilain'ny mpitondra hoe zahay handeha hivarotra an'io tany io ho an'ny vazaha de hisy fiatraikany amin'ny fahasalamana eo mba tsy zahay rery ny tompon'antoko fa nareo ray aman-dreny rehetra koa filohan'ny fiangonana sinoda. Ino idiran'ny sinoda am'izao? Ray aman-dreny tezao ondry ka milisa amin'io. Nareo toko betelo ao bakitsika igny volagny président igny fitete fandehananay magnantimo any. Io ro tokony anaovanareo communiqué fagnambara maray. Fa tsy hamaky aly amin'ny zivatsika io. Ka ny tenenako androany amin'ny anaran'ny Toliarako, Toliaranao, Toliaratsika. Sisy manana ny tena marina tokana zany eto. Zay nefa ny tianareo hatao. Raha miteny ny Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires de tsy maintsy ekena io. Andao fanatrehana. De avorio ny manampahaizana rehetra. De jerena aiza le mahafaty sy ny tsy mahafaty, aiza ny tokony hitandremana, tokony mba transparent nareo amin'ny zavatra hahafaty ny olombelo. Fa ny hitan'ny vahoaka tsy voafehinareo ny nifehy ny Covid zay nahafaty, zay zavatra tokony azo nosakanana niditra Madagasikara. Vomay zavatra haparitaky ny rivotra, hiparitaka amin'ny rano, hiparitaka amin'ny tontolo iainana, hiparitaka amin'ny tsy ho voafehinareo io na de tena hoe vina fahafiry anatin'ny vinanareo igny misy an'izao. Tsy ny resaky ny lava. Maro ny raha mbo tokony ho hazava. Raha ilaina zany de mbo hidirantsika amin'ny antsipirihany ny manodidina ny resaky basy ty. Fa ny fanjakana zay milokaloka fa hahasakana ny riska zay hateraky ny fahasalamam-bahoaka amin'io. ONG miaro ny amin'ny tontolo iainana,
miaro ny amin'ny fangalana tany-bahoaka, miaro amin'ny fiatraikany zava-dratsy avoakany fitrandrana ohatran'io no ny teny anjany. Tsy nisy hevitra ny mpanao politika. So di tenenana hoe io ange mpanohitra de zay zay ndraisanareo azy fa ny zavatra teneniko marina daholo, regny code minier regny marina. Ka tsy androaninareo hanao an'izao hoe tena hivadika paradisa ny agny Toliara satria bâtisseur le président. Vitao aloha pipeline io. Vitao RN 10 io. Vitao trano farany RN 13. Aiza piscine olympique tsika zao ia. Aiza kianja manara-penitra tsika Toliara. Ino raha vita ny fanjakana zao a Toliara ohatsy. Tsy misy. Votsela aparitaka manera Madagasikara vary amidy mora, zao nanaraka isanandro. Antaniana tsika zao, misy vary amidy mora tsika amin'ny district amizao. Zany nefa ndraikitra farany mora, hitsinjaran zany isaky ny district. De hiteninareo fa izara 80 millions, izara 40 millions, izara 4 millions isaky ny commune. De tamin'ny apitsony ny samborana ny colonel Fanatera de nidina Toliara ny ministra ny décentralisation de nitondra carton de hoe mahazo an'igny commune. Fa mitikitapim-bola ny commune va igny. Hanakona masotsika regny. Sady regny ane volan'ny Banque mondiale tsy tokony anaovanao firerehana politika. Volan'ny Banque mondiale regny tsy an'ny fanjakana regny. Tsy tokony anao ministra misehoseho hoe zahay fanjakana manao an'ity. Tokony Banque mondiale sarotiny amin'ny zavatra ohatry regny. Fa raha nareo fanjakana ne 75 millions nomenareo ny commune. Na zay ary mbo tsy tonga ra-potoana. Ka eto tsika maro ny resaky ialantsiny am'izay mety tohina am'izay hevitra navoakanay zay. Raha ilaina de mbola mety misy fanazavana fanampiny hoentinay fa de eto de manararaotra sahady. Misaotra tsika rehetra amin'ny fanarahana an'izao mivantana zao, jerena koa ny lafin'ny crédit fa raha satry de mbola maro ny zavatra tokony ho azy tenenina. Ka dia makasitraka makatelina tompoko lahy sy tompoko vavy de amin'ny manaraka indray dia mirary soa tsika rehetra.